Dingana lehibe ao anatin'ny fizorana amin'ny famoahana ny krizy ny famoahana tamin'ny fomba ofisialy ny voka-pifidianana raha nambaran'Andriamatoa Leonidas Tezapsidis masivoan'ny vondrona Europeana miasa sy monina eto Madagasikara na mafisy ny nefa fa tsy maintsy miandry ireo andrim-panjakana samihafa tafapetraka ny Repoblika Fahaefatra vao hiverina ny fanampiana arabola eo amin'ny sehitry ny fampandrosoana. Nanao fanadihadiana kosa Ravakarandriamanala eo amin'ny Sariny Stéphane C'est une journée très importante parce que c'est une étape très importante dans cette transition avec la proclamation des résultats officiels par la CES. Dingana lehibe ao anatin'ny fizorana amin'ny famanana ny krizy eto Madagasikara ny famoahana tamin'ny fomba ofisialy ny vokatra raikitra tamin'ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa ny 20 Desambra teo hoy Andriamatoa Leonidas Tezapsidis, ambassadeur ny vondrona Europeana miasa sy monina eto Madagasikara. Antenaina hoy izy fa itoy araka ny tokony ho izy ny dingana manaraka dia ny famoahana ny voka-pifidianana tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka izay heverina fa itoy amin'ny fametrahana ny antenimieram-pirenena. Dingana andrasana avy eo izy ny fanindrena ny praiminisitra sy ny fananganana ny governemanta vaovao. Ny araban'ny filoha voalohan'ny Repoblika Fahaefatra ny tena noho ny fandreseny. Namafisy ny ty ambassadeur ty fa mahavelom-bolo ny fizoran'ny Madagasikara amin'ny famanana ny krizy. Saingy tsy maintsy miandry ny fametrahana ireo andrim-panjakana ara-dalàna ny Repoblika Fahaefatra vao hisy ny fiverenana ny famatsim-bola momba ny fampandrosoana ataon'ny vondrona Europeana eto Madagasikara.